Tompivana irasamponina kosa tao amin'ny chapelle militaire tao Betongolo tao no notanterahan'ny mpanabe ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ireo mpianatra eo anivon'ny ABC School eny 67 hectares eny ho fitrotroana-bavaka ireo ankizy hanala fanadinana eo ihany koa ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 12 no tena antony izao fotoam-pivavahana izao. Ho famaranana ny taom-pianarana 12 telo ambin'ny folo sy roa arivo ary fitondranam-bavaka ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana dia anisany fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izay niarahany mpanabe, ny ray aman-dreny ary ny mpianatra eo anivon'ny sekoly ABC School izay notanterahana ny zoma maraina teo atetsy amin'ny chapelle militaire Betongolo. Androany moa nanao ny vavaka ho famaranana ny taom-pianarana ny ABC School satria efa be manakaiky ny vacances fa naty izany zany tena zava-dehibe taminay androany koa ny fangataham-pitahiana ho an'ireo mpianatra rehetra nanala ny fanadinam-panjakana ny CPES BBC ary ny BAC nataonay tato amin'ny chapelle militaire Pahibe fivavahana iraisam-pinoana nahatongavan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra rehetra teto amin'ny ABC School. ABC School dia toeram-panabeazana iray hitantsika eny amin'ny 67 hectares atsimo izany. Ny klasy misy ao aminay ny crèche hatramin'ny terminal ACD. Ankoatr'izay koa dia manampy an'ireo ankizy izay no manafanadinam-panjakana amin'ny alalan'ny korona CPE, BBC dia BAC. Misy formation professionnelle koa ny ABC School dia ny fanofanana mpampianatra izany na maîtresse na professeur. Dia ahitana koro isan-karazany koa ao ny fanomanana ny concours toy ny ENA, ENFA, police, gendarme zany dia manome koro ho an'ny olona no manandreny fanadinan'ireny izay. Raha araka ny nambaran'ny talen'ny sekoly ihany nandritra fotoana io dia efa misokatra ny fisoratana anarana amin'ireo fanomanana ny fanadinana fifaninanana isan-karazany izay nomariany fa avoafetra ihany ny toerana mba ahafahana manome kalitao tsaratsara kokoa ho an'ireo mpianatra sy ny fampianarana eo anivon'ity sekoly ity.